fisainana fa ny aizina kosa mabe aya ny aya miteraka disadisa atao ahoany ty jery maty lavity azonao lazalazaina ve ny mombamombanao? Ya, riam-bola mety moa zany no anarana raha eo amin'ny sehatry ny atao hoe zavakanto dia tany amin'ny resaka asa soratra no ny atombohana tamin'ny resaka fanoratana zany. Avy eo moa niezahana hoe mba mpiaina an'izany asa soratra zany ho hitan'ny olona rehetrarehetra zany ny mpankafy dia niezaka noentina teny an-tsehatra reny asa soratra reny na resaka tononkalo na tantara dia niezaka nitrany lalao tantara an-tsehatra dia avy eo moa nitohitohy taty aoriana ilay izy filalaovana an'izahay tamina onjam-peo sy ny sisa. Zany hoe tsy sambany zany ianao nanao tanatina sarimihetsika fa efa nanao tany aloha tany sa hoe tena sambany anao mihitsy ty ilay mitoraka ty? Raha hoe ny tena filalaovana sarimihetsika sambany voan'ny lalao tany aloha tany nisy ihany ny filalaovana hoe teatra an-tsehatra nisy ihany koa ny filalaovana nireny tantara antsary na hoe roman photo reny nisy ihany koa filalaovana tantara sarimihetsika kely zany hoe tantara lava moa zany saingy viriko hoe raha ny tena filalaovana hoe matotra zany dia hoe sambany zao filalaovana anatin'ity tsiramaty ity zao. Amin'ny mahasambany anazy zay inona ny tena antony nampirisika anao hoe anaiky ilay anjara ilalao anatin'ity sarimihetsika ity? Ny antony tena hoe nampirisika aloha zany hoe raha natsoina hoe lalao ao anatin'le tantara jeramaty nijery ny firindran'le tantara dia resy lahatra tamin'ny firindran'le tantara moa amin'ny hoe tantara fohy azy koa dia ho an'ny eto Madagasikara azo lazaina hoe tsara trandrahana izay atao hoe tantara fohy izay entina mampiseho an'le haikanto fahaizana mampiseho ny haikanto ao anatin'le tantara zany indrindraindrindra hoe ny lohatenin'le tantara koa tonga dia maharesy lahatra mifandraiky amin'le vanim-potoana iainana sy ny sisa dia anisan'ny naharisika ihany koa zany ny lalao tao anaty. Tsy nisy tahotra ve na hoe nisy ayay ianao tamin'le nanaiko hoe andray anjara anatin'le sarimihetsika? Amma hoe sambany azy dia tena nisy aya tokoa aloha tao anatiny voalohany tamin'ny resaka le hoe holalaovina ao anatiny le atao hoe ina moa zany ny filazan'izany le zavatra atao personnage lalaovina ao anatiny raha ho anazy ao miaina amin'ny fiainana andavanandro mety hafa ny fiainako andavanandro fa ao anatin'le tantara iaina olona vaovao toetran'olona vaovao ao anatin'le tantara anisan'ny nampiahay zany zay hoe toetra vaovao tsy mbola niainanao nefa ezahanao iainana ao anatin'le tantara ny ayako faharoa ndray koa teo amin'ny resaka fanatotosana le izy indrindra tsara ny tantara sy nindrindra le tantara fa eo amin'ny fanatotosana anazy ny somary natahotra kely amin'ny resaka hoe zay ny antony ny hoe tsy mbola tena nrosoky tao anatin'ny filalaovana sarimihetsika zany eo amin'ny resaka famatorana amin'ny asa atao amin'ny fanatotosana anazy dia zay zany anisan'ny nampiahy kely hoe atahorako hoe eo amin'ny samy mpilalao zany na eo amin'ny mpanatotosa mety ho matotra ve zay mety hoe ho lany fotoana be anao ampanaovana anazy raha tsy misy ny famatorana kanefa rehefa tena nanao an'le izy dia hoe hita fa ny zava-dehibe anatina tantara indrindrindrindra ny tantara fohy dia le hoe fahaiza mamorona na fomba fijeryn'ny kanto ao anatin'le tantara. Mifanaraka tamin'le nieritreretinao ihany ve zany le fanatotosana an'le sarimihetsika ity sa hoe tena nivoana be tamin'le nieritreretrao satria anao teo ny tena le resaka hoe fahamatorana? Raha hoe io many sa manana ny mahasamihafa azy zay le izy hoe ty tantara ty tsy hoe tantara resaka tsena no tadiavina fa resaka le haikanto ao anatin'ny fahaiza mamorona no jerena ny tena takina amin'iny dia le hoe fahaizana miara-miasa ao anatin'ny mpanatotosa sy ny mpilalao sy ny mpakasary sy ny any amin'ny teknika rehetrarehetra zay ny tena tadiavina. Raha resaka famatorana mety hoe nitakiko ihany zay tamin'ny voalohany fa rehefa tena mijeran'izay hoe kanto ao anatin'le tantara zay zany dia hitako hoe mety ihany le hoe fahaizana
miara-miasa ataoko hoe raha ilaina ny vazivazy kely any anatin'ny fanatotosaina dia ilaina zay satria ny tanjona dia hoe ahoana no atafilotra anao mpilalao ao anatin'le olona na toetra tiana takiana aminao. Ny fanontaniako farany hoe inona mitetika asanao zany amin'ny fotoana manaraka sy ny vinavinana asa aorinan'ity fandraisanao anjara tamin'ity sarimihetsika ity, efa misy vinavina efa mipetraka ve sa raha ny vinavina aloha hatreto a io miankina amin'ny mpanatotosa tantara, io mpanatotosa sarimihetsika io a miandry hatreto. Raha ny hoe tetikasa ho ahy manokana atao hoe mifandray amin'ny resaka asa soratra, mifandray amina resaka filalaovana tantara an-tsehatra, anisan'ny manana nofinofy ihany koa ny tenako hoe mba anatotosa indrindraindrindra ny tantara ataoko hoe film documentaire moa filaza anazy, na resaka littérature io a na resaka tontolo iainana an'izany hoe nofinofiko no anatanteraka azy fa asa raha ho tanteraka zany mbola mitsanao nofinofy ihany moa zany rehetrarehetra.